ho aminareo any ry havana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisantsika ao amin'ny fanahy masina. Faly mifanatry tava indray amin'izao alahady fa 15 amin'ny alahady tsotra taona A, 17e dimanche du temps ordinaire A, izay ananantsika indray ny lohahevitra hoe ny velona ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Vivre dans le royaume des cieux, tel est notre thème en ce dimanche, 17e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Que tout ce que nous faisons soit en l'honneur de notre Seigneur. Iaraka mamaky ny salamo isika, ny salamo voalahatra anio, iarahantsika miventy miadana izany satria sady fiderana no vavaka. Mahagaga ny teny vavolombelonao Tompo, ka izany tandremako azy. Mitondra fahazavana ny famoahana ny hevitry ny teninao, ka manome fahalalana ho an'ny olona tsopo. Ampioreno amin'ny teninao ny dioko, ary asa fela hanapaka izay mety ho faratsiny. Ampamira-pirato amin'ny mpanomponao ny tavanao, ary ampianaro azy ny titinao. Amen. Amin'ny alalan'izany salamo izay niarahanay namaky teo izany, amin'ny alalan'izany hira izany dia renao ny fientanam-ponay. Ianao no mamory anay eto amin'ity toeranyity ary tena fifaliana lehibe ho anay izany Tompo, satria manoloana ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra tsara, ary resy lavitra izay fa manatrika anay amin'ny alalan'ny teninao ianao, mamoky zavatsoa, ary ianao tokoa Tompo no mampiorina izany teninao izany, mampiorina ny dianay amin'ny teninao, ary tsy hanapaka eo amin'ny fiainanay tokoa izay rehetra mety ho faharatsiana, fa ny tavanao no amirapiratra amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Misaotra satria menao tombonandro pahavelomana indray izay,
ka afaka mampiara-peo eto amin'ity toerana ity, mandray famelan-keloka ary mandray indray manavao indray ny fanoloran-tenanay ary mba hiseho jiro sy fanasina tokoa izay amin'ny fiarahamonina izay nametrahanao anay ary indrindraindrindra ao amin'ny tokantrano izay nomenao anay tsirairay avy. Seigneur, c'est par ta présence, c'est ta présence par ta parole que nous te demandons, non seulement pour cet instant de prière, mais pour toute notre vie. Seigneur, nous avons besoin de sentir que tu es au cœur de nos vies. Et selon les chants que nous venons d'entendre, selon les psaumes que nous avons lus ensemble, que tes paroles rendent nos pas plus sûrs et ne laissent aucun mal nous dominer, Seigneur, et que ton visage fasse briller sur chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Petraka isika arde hiaino ny sitrak'Andriamanitra isika. Nous allons écouter quels sont les conseils de Dieu que nous disons habituellement, nous appelons habituellement volonté de Dieu. Quels sont les conseils de Dieu? Indro ataoko eo anoloanao anio ny fiainana sy ny soankilana ary ny fahafatesana sy ny loza andaniny, ko afidio ny fiainana mba ho velona ianareo sy ny taranakareo. Tiavo ny tompo Andriamanitrareo ka ekeo sy fikiro zany, fa izany no hahavelona anareo sy hamaro ny andro honenanareo any amin'ny tany izay ametrahany tompo anareo. Je mets devant vous d'un côté la vie et la bénédiction, et de l'autre la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Zany no sitak'Andriamanitra izay mametraka manoloana antsika ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny ozina, ary manome antsika kosa safidy malalaka ary manoro hevitra antsika ny tompo mba hisafidy ny fiainana. Andiny teny ao anatrehan'ny tompo sika manoloana an'izany teny izany. Ahoana no nampiasantsika izany safidy malalaka izany, safidy mitondra fiainana ary fiainana mandrakizay. Ankina eo anatrehan'ny tompo isika. Tomponay tsara indrindra misaotra anao zay satria tsy sasatra ianao no manolokevitra anay mba hisafidy fiainana, andray ny fitahiana, andray ny fahasoavana tovozy tsy rehetra izay omenao sy nefa nomenao ary mbola omenao tamin'ny alalan'ilay zanakao. Tsy miafina aminao nefa tompo ny fiainanay satria mazany zay dia misafidy ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Mazany zay no latsaka ao anatin'ny fahatso-panantenana ary heverinay fa ny tody sy ny lahatra no mitondra ny fiainanay. Mihidy ao anatin'ny efitry ny fankahalana sy ny aizina isan-karazany zay. Ary amin'ny fotoana rehetra zay anadinonay ilay filazantsara noentinao tetỳ an-tany,
amin'ny fotoana rehetra zay andaozanay ny fiangonanao zay hanitokany aty an-tany mitondra izany filazantsara izany dia ny fahafatesana mandrak'izay no fidinay. Misaotra tompoko satria manome anay indray ianao amin'ity maharay vaovao ity fahafahana andray izany fiainana be dehibe zany, fiainana mitobaka, fiainana maharitra mandrak'izay, le fiainanao mihitsy Andriamanitra, le fiainana nomenao tamin'ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ingale hitomba ao anatinay tsirairay avy zany fiainana izany, satria efa nampidirinao amin'ilay fanjakana izay. Je vous invite à méditer, à prendre un temps encore une fois, de recueillement, un moment de silence. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous redis, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons. Nous oublions l'espérance. Nous croyons à la fatalité que nous appelons le Tsin, le Tud, le Lad. Nous nous enfermons dans l'indifférence. Nous nous habituons à l'obscurité. Chaque fois que nous nous enfermons dans nos habitudes, c'est la mort que nous choisissons. Chaque fois que nous oublions ton évangile, chaque fois que nous nous éloignons de ton Église, c'est la mort. Oui, c'est la mort que nous choisissons. Mais Seigneur, ce matin encore, tu nous appelles à la vie en abondance, à la vie éternelle, parce que tu es vie. Tu nous appelles à être des filles et des fils de la résurrection, des filles et des fils du royaume que tu as instauré sur cette terre. Alors nous t'en prions, Seigneur, fais grandir en nous la vie. Accorde-nous ton esprit et apaise nos cœurs. Réveille nos cœurs, donne-nous ta joie et ressuscite en nous notre foi. Que ton pardon nous apprenne à vivre libres et joyeux de te servir. Seigneur, écoute les cris de notre cœur. Jéhovah Raïma. Amen. Jéhovah
itsanganana ary ny teny satria ny noanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako hoy ny tompo izao efa niaina aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso anao tamin'ny anaranao aho ahy ianao izao dia izao ny mamono ny fahatsonao ary tsy ho tsarovaka intsony ny fahotanao voavela ny elokareo ny tompo noho ny anarany masina amen. Tsy miditra mivonahitra aloha tsika fa lasa loatra voavina mela eloka ny tompo a dia tseiko eto amin'ity tany ity a fa tsy misy zavatsotra zany hoe voavela ny elotsika izany fa quand je vous vois j'ai l'impression que bon j'exagère peut-être mais on n'a pas encore saisi cette parole de pardon. Chantons encore une fois Ema Tukatinoe qu'on soit vraiment conséquent par rapport à ce que nous chantons. Moi, je vois des gens qui regardent comme ça. Et ma tout cas. Petraksika. Zao dia tonga amin'ny fotoana izay hamakina ny soratra masina dia mihira raika amin'ny telopolo sy roanjato dia ny voalohany no ataontsika. Dia mirosety amin'ilay
Seigneur, nous te remercions de nous donner la vie aujourd'hui afin de pouvoir se réunir ici pour te rendre un culte. Nous te demandons d'ouvrir notre cœur pour recevoir ta parole afin de la comprendre et l'appliquer durant notre vie quotidienne. C'est au nom de Jésus que nous faisons cette prière. Amen. Nous commençons la lecture dans 1 Roi, chapitre 3, du verset 5 à 12. 1 Roi, chapitre 3, du verset 5 à 12. Au nom de Jésus. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton Seigneur, ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Utuizatika vakteny ao amin'ny Romana toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Romana toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voaantso araka ny fikasana rahateo, satria izay fatana rahateo no nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lay matoa amin'ny raha ilany maro izy. Ary izay nitendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no hamariny koa, ary izay no hamariny no nomeny voninahitra koa. Nous terminons la lecture dans l'Évangile selon Matthieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, du verset 44 au verset 52. Matthieu, chapitre 13, du verset 44 au verset 52. Au nom de Jésus. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, ils répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen.
hivavaka isika. Izany tokoa tompo irao ny fanahinao masina mba tena hatsapanay tsirairay avokoa fa raha tonga eto amin'ny toerana eto izay ty toerana ity dia nisafidy ilay fiainana vaovao mahafaly izany ary tsy voreto izay dia tahaka ny diranay teto ihany ny voanay fa tena mahatsiaro sady resy lahatra izay fa ponina ao amin'izany fanjakana ao izany manjaka ao aminay tsirairay avy ianao ary miova ny fiainanay satria ilay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ilay mieviny zao rehetra zao avy amin'ny tsy misy ny tonga eo amin'ny fiainanay monina ao anatinay mitantana ny dianay sambatra izahay tompo ary tehirizo ao anatinay izany fandresen-dahatra zany koa mitenena tompo araky ny fombanao. Amen. Afaka mipetraka isika. Ny loahevitra dia hoe mivelona ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, vivre dans le royaume de Dieu na vivre dans le royaume des cieux. Ny tsara ho tsy haivina rehefa miresaka hoe fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra dia misy zavatra anankiroa zany tsara fantatra hatrany satria mety diso hevitra isika raha vao tsy fantatsika zany ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra dia efa tonga tamin'ny fotoana nahatongavany Jesosy tetỳ an-tany ary nampitandrina izy hoe tandre misy olona hiteny aminareo hoe ary ny fanjakan'Andriamanitra ty ny fanjakan'Andriamanitra fa izao ny voalaza ny ao amin'ny Luka 17:1-20 fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao aminareo zany vaovao mahafaly voalohany ho an'ny olona izay nandray an'i Kristy nanolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy zay le double mouvement ampidirin'Andriamanitra ao amintsika ny fanjakany ary isika koa ampidiriny ao aminy vaovao mahafaly zany hoe izy Andriamanitra no manjaka tamin'ny heriny dia hoe nous sommes tous des ataoko amin'ny teny français izy princes et des princesses zay satria ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izantsika. Io fanjakan'Andriamanitra io kosa nefa dia mbola ho avy atsona amin'ny teny français izy alakisy fafangaro il y a le déjà du royaume de Dieu mais il y a aussi le pas encore du royaume de Dieu ary ao anatin'izay isika efa ao amintsika ny fanjakan'Andriamanitra efa nampidirin'Andriamanitra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany tsika nefa mbola miandrika io da tsika mivavaka nampianarin'ny tompo raha tsy diso dia hoe ahoana izy ho tonga ny fanjakana dia miatritritsika hoe ahoana ary rehefa mifangaro io dia na tsika diso fanantenana noho ny zavatra miatra ny fiainany raha zao ary le fanjakan'Andriamanitra fa nahoana ny misy an'izao dia latsaka anatin'ny fahatsompanantenana tsika na mieritreritra indray tsika hoe le fanjakan'Andriamanitra dia efa tanteraka dia mieboebo isika dia tonga ao anatin'ilay antsoina hoe triomphalisme dia eo anelanelan'izay tsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia nivaky teny izay nivakitsika teo dia manamafy izany ny fanoharana izay nataon'ny Jesosy le fanoharana voalohany teo dia milaza sahady fa ny fanjakan'Andriamanitra zany mahazatra antsika dia hoe amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany dia mila mahafoy ny zavatra rehetra tena mariny zany fa tsy izay ihany fa ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra koa dia zao mahazo ny zavatra rehetra le lahy teo izay nahita le arenana fenina dia namidiny avokoa ny fananany rehetrarehetra satria hitany hoe lehibe lavitra no ny zavatra neritreretiny ho lehibe hatr'izay io fanjakan'Andriamanitra io. Donc le royaume de Dieu c'est pas une perte, nous ne perdrons rien, au contraire on gagne tout, la totale.
Indray rehefa mitory-teny ny fiangonana isika kristianina dia ohatrany mieritreritra zany fanjakan'Andriamanitra zany hoe tena ohatrany fadiran'ovana ianao rehefa ao. Tsy izay mihitsy. Fa mahazo tombony dia le fanoharana azy izay nataon'ny Jesosy teo izy anankiroa voalohany ny amin'ilay arenana fenina ary ny amin'ilay perla soa dia manambara izany hoe tena fahasoavana kay ilay fanjakan'Andriamanitra fa tsy arak'izay eritreretina hoe tahaky ny fadiantoka ilay izy. Ny amin'le fanjakan'Andriamanitra zay efa ao zany dia ahoana ary ny iainana zany manoloana ny vanim-potoana iainantsika amin'izao satria efa ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra tsika efa amin'ilay fanjakan'Andriamanitra nefa misy zavatra indraindray mampalahelo, misy zavatra indraindray mampitomany, misy zavatra indraindray manahira dia alay-panatsika hoe aloha hiala amin'ny finoana toetrany tsy hitako ihany inona zany fanjakan'Andriamanitra zany nefa ny fiainako jery. Dia eo indrindra no mitaizantsika ny tenin'Andriamanitra hoe eo am-pendrasana zany fanjakan'Andriamanitra ho avy amin'ny fahatanterahany feno zany dia mila isika tarity ny tenin'Andriamanitra, mila isika fahendrena, mila isika fahaiza manavaka. Dia eo jerentsika ny zavatra niseho tamin'ny ny mpanjaka anankiray Solomona izay tsy iza fa mpandindon'i Jesosy Kristy ilay mpanjaka malaza. Hitantsika mivaky teny voalohany zany mpanjaka voalohany toko fahatelo izay nivakiana teo fa raisiko amin'ny dimy fahafito le izy satria ny fotoanantsika mandeha. Ko ankehitriny ry tompo Andriamanitra vavaka nataon'ilay Solomona mpanjaka zany izy ity vo be dia be ny zavatra raha mijery ny tantara teo amin'ny fiainantsika dia tsy dia tena hoe mpanjaka tonga lafatra io mpanjaka io. Ny dirany teo amin'ny fitondrana aza tsy dia tena mazava, misy von'olona, misy somary fitapitaka, fa rehefa tonga teo amin'ilay fitondrana izy dia tsampany hoe sarotra amin'ny tondra vahoaka. Tsy mora mantsy zany tondra vahoaka zany, indrindrandrindra fiangonana. Dia nivavaka izy tamin'ny Tompo Andriamanitra, ianao efa nampanjaka himpanomponao mandimby an'i Davida raiko, nefa izao mbola zaza. Amin'ilay fanjakan'Andriamanitra zany dia ilaina tsika le miandry tsika le efa ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra sy miandry ilay fanjakan'Andriamanitra ho avy dia ilaina ny atao hoe fanetretena, mahafantatra ny fetra, on connaît nos limites. L'homme sage connaît ses limites. Dia Solomona nahatsapa hoe mbola zaza izy na dia mpanjaka azy ka tsy fantatra akory izay tokony atao. Ary izao mpanomponao koa dia efa dia eo afovoan'ny olona izay nividinao sady olona apetsaka tsy tambo isaina ary tsy hita isa ny amarony. Dia eto zany no alalana hoe efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona ray voalohany teo hoe mahatsapa izy hoe misy fetra ny fiainana, tsy mahalala ny zavatra rehetra izy. Raha vao mbola olona zany mieritreritra hoe mahay ny zavatra rehetra izy, tsy mila nizaniza, dia mbola ao velany fanjakan'Andriamanitra zany, mbola tsy manjaka ho amin'ny Andriamanitra. Dia izao no nataon'ny Solomona mba omeo saina mahiratra. Ny olona tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia miseho mahay, miseho mahalala, miavona. Tena hoe miavona dia miavo, zany hoe ambany izy, mbola tsy ao ilay fanjakan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra indray na avo aza dia mijery ny iva. Misy fiteny ataontsika hoe Andriamanitra avo iva fijery, diso zay. Tsy iva fijery zany mantsy sa façon de voir les choses et basse. Fa avo izy fa mijery ny iva ny fiteny, fa tsy hoe avo nefa iva fijery, ohatrany hoe mijery zany ambany. Dia mpanompo mba omeo ao izy saina mahiratra hoentiko ny tsara ny olonao, mba aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra efa misy atsika izao dia mifangaroaro ao ny soa sy ny ratsy. Rehefa amin'ilay fanjakana ho avy tsy misy intsony fanavahana,
fa tsara satria avozin'Andriamanitra isika, avozin'Andriamanitra reo rehetrarehetra reo tanteraka ary ny tontolo iainantsika vaovao. Dia tsy misy tsony zavatra vahana fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia zao mifangaroaro eo ny sosiny ratsy. Fa eo no alalàna hoe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izany olona izany. Nieritreretin'ny olona mantsy hoe zao ny sitrapon'Andriamanitra tonga dia izao ilay izy dia arahana arabaky teny. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no ilaina n'izany atao hoe manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapaona, discerner. Misy zavatra be dehibe eo miseho dia eritreretina voasoratra hoe izao tsy azo atao. Tena hoe le fanoharana ny amin'ny nataon'i Jesosy ny amin'le Samaritana tsara fanahy, misy levita, misy mpisorona dia nahita olona maratra izy teo anjoro-ndalana, ny amoron-dalana, dia amin'izareo efa voalaza melony zavatra azony atao sy tsy azony atao, tsy manavaka tsony izy. Fa ho an'le Samaritana nahita le marary izy dia tonga teo izy dia hoe inona ny tokony atao. So dia tsy maty ty olo ty satria ho an'ireo le vita sy le mpitondra fivavahandreo tsy mahazo mikasika faty izy, zay voasoratra amin'ny lalàna. Zany hoe leur façon, leur conduite sont dictées à l'avance, a priori. Zay natao hoe a priori efa tonga dia fantatra hoe zao no atao, zao no tsy atao. Fa ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ty zao, satria ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, le amin'izao fotoan'izao zany, le déjà de royaume, dia omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana. Ary ao anatiny eo, ary tsy mora, tsy vitantsika zany. Tsy vitan'ny Solomon zany, ao amin'ireo vahoaka ireo, hitantsika mivaky teny tamin'ny heriny. Fangaroaro ao ny vary. Sy ninona? Tsy marivary. Dia jerentsika iny rehefa avy eo. Fa jerentsika aloha ny hoe mialalantsika zany, za tsy hiteny mihitsy hoe ianao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ianao tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na za ao. Fa isika manontany hoe tena ao amin'izay fanjakan'Andriamanitra zany. Dia ny alalana azy, dia ny fanekentsika, ny fetratsika voalohany indrindra hoe ao. Ary ny fahaizantsika sy ny fitadiavantsika, fahaiza manavaka. Fa maofao eo ny zavatra rehetra, dia ny zanak'Andriamanitra dia ny tsy ohatra mamirapiratra mahafinaritra, fa tsy voatery izay mamirapiratra rehetra akory ny tsara. Tsy ohatra ny eritreretina ohatra ny tsinotsinona, nefa mety misy zavatra soa ao ambadika. Dia rehefa izay no vavaka nataon'ny Solomona zany dia sitraky ny tompo ny nangatahany Solomona, sitraky ilay mpanjaka le ao amin'ny fanjakana hoe tena laza bravo koa zay le izy, sitraky ny tompo ny nangatahany Solomona zany zavatra any. Satria dia rehefa sitraky ny tompo dia eo ny mahagaga, satria nangataka zany zavatra zany ianao fa tsy ny ho ela velona. Ny olona mantsy ny hoe eo amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany dia espérance de vie tena lava be, zay ny eritreretiny hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy voatery diso zay, tsy nangataka ny hoe anan-karena. Rehefa amin'ny eritreritra ny olona amin'ny hoe évangile de prospérité, rehefa ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra dia manan-karena. Tsy diso zany, Abrahama nanan-karena, Davida nanan-karena, be dehibe ny mpanan-karena. Fa tsy zay ihany, na hoe rehefa amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany dia tsy misy vahavalo mietsiketsika mihitsy sa tonga dia kapan'Andriamanitra daholo. Tsy, fa satria ny tompo fahaizana hitsara no nangatanao, fahaizana manaraka, discernement. Dia indro efa nanatanteraka ny teninao ao, dia efa nanome anao saina endry sady da mahiratra. Io ry havana ilaina amin'izao vanim-potoana iainantsika, amin'izao fanjakan'Andriamanitra efa ao zao. Raha ohatra ka isika zany mbola tsy manana an'izany hoe saina endry, saina mahiratra, mahay mifidy zany hoe zao ono, dia tonga dia manaraka. Dia mbola tsy ao ny fanjakana. Je suis vraiment désolé. On n'est pas encore dedans, mais on est out. Tsy matahotra amin'ny teny zany. Satria ho adin'Andriamanitra amiko zany oui, si on n'a pas encore l'esprit de discernement, on va dire ah, ben, je vais acheter l'iPhone 18 parce que ça vient de sortir. C'est pas l'iPhone 18 qui est mauvais en soi, mais le fait qu'on n'a pas discerné, est-ce que c'est bon pour nous?
amin'ny vanim-potoana iainan-tsika zao dia ny réseaux sociaux sy ny lamody sy ny tv raha vao mivoaka amin'ny télévision zay sy anaovan'ireo le star de cinéma George Clooney sy ny compagnie reny dia tonga dia lasa daholo manao tsy mahay manavaka izany. Ary ny société iainantsika mahafantatra an'izany, asiana olona tsara tarehy be eo, asiana musclé be eo dia mividy zavatra ny olona. Zay ny hividianany zavatra, satria mivoaka amin'ny télé, satria anaovany star, satria zany hono malaza. Tsy midika mihitsy hoe tsy anana zavatra tsara ianao, fa manavaka hoe mahasoa avy ety zavatra ty. Io zany le izy satria indraindray misy fampianarana tody ratsy daholo ny arena, ratsy daholo ny akanjo tsara, ratsy daholo ny hira ohatra zao, ratsy zao ny dia. Tsy fanjakan'Andriamanitra zany. Ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao dia mahay manavaka ny zavatsoa amin'ny zavaboana. Dia men'Andriamanitra izy hoe mahay manavaka hoe ity ny zavatra lehibe fa ty accessoire, ty essentiel. Dia teo amin'ny Solomona dia nataon'Andriamanitra mihitsy zany hoe ka satria saina endry ny mangatanao dia omeko saina endry sady mahiratra ianao dia tsy hisy tahaka anao talohanao, tsy hisy ho tahaka anao aorinanao. Dia tapaka amin'io 1:12 io moa vaky tenintsika an'io fa tohizako le izy hoe ary na izay tsy nangatanao aza dia nomeko anao. Dia inona? Arena sy voninahitra. Tsy ratsy ny arena sy voninahitra rehefa mahazo an'le fahaiza manavaka sy ilay fahendrena ny olona. Ny any olona dia zao mihazo arena sy voninahitra aloha nataony lara-pahame, nefa tsy manana fahendrena, saina mahiratra, fahaiza manavaka izy dia mandeha any akady. Zay ry havana no azo zany ahafahantsika mandinika amin'izao alahady maraina zao hoe ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra efa tonga noentin'ny Kristy tety an-tany zany aho. Nefa io fanjakana io na izany aza dia mbola zavatra amboarina, karakaraina. C'est aussi c'est un royaume qui est à venir, à espérer et à construire. Ary zay ny vavaka nataon'ny tompo ny lasaina tena am-piandohana teo hoe ho tonga ny fanjakanao. Ao zany tsika miandro an'izany fanjakan'Andriamanitra tamin'ny heriny dia noarin'ny tompo ohatran'izao ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy iray izay namafy voatsara teny an-tany mbary, nefa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary. Zay ny tamin'ny heriny dia lasa nandeha. Raha naniry ny vary, tsika zany eo amin'ilay fanjakan'Andriamanitra dia maniry ilay vary dia nisehoko ny tsiparifary. Tsy hoe ilay vary sy rano fa vary sy tsiparifary. Dia avy ireo mpanompon-dra lehilahy ka miteny taminy hoe tompoko, tsy voatsara va ny nafafinao tao an-tanin'ny baloko ao. Fanjakan'Andriamanitra ve dia tokony zavatra tsara daholo no tokony voatsara taolotolona eo, fa nahoana no misy an'izao, nahoana no misy voaratsy. Koa avitaiza tokoa ny tsiparifary. Dia hoy izy tamin'ny fahavalo no nahavita izany, zany hoe na dia ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra sika dia mbola eoko ilay fahavalo mamafy tsiparifary. Tsika zao mamafy, efa hita tamin'ny tapabolana koa zay mamafy ny tenin'Andriamanitra. Dia ho avy ilay ratsy mitsindroka azy, fa indraindray maniry le teny, fa avy koa ilay ratsy mamafy voatsiparifary, vao na hidratsy. Fa avaly nanao izany, aroy ny mpanompony taminy, ka tianao ve no andehananay anongotra azy. Zay mantsy ny fieritreretantsika aka ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika dia zao misy zavatra tsy aradrariny, misy zavatra tsy mety dia zao andao ngotana, andao dorana. Dia ilay tompony hoe tsia fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianao dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Avy elao ihany izy ara-maniry ambara-piavy ny fararano, ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpitsinja hoe angony ny tsiparifary ka fatory ho amboarany mba ho dorana. Tsy zany le fanjakan'Andriamanitra ho avy hiavaka amin'izay ny vary sy tsiparifary. Fahasoavana anie zany, vaovao mafana anie zany. Ety an-tany ianao tena mitomany, malahelo, ahoana ary ty na mitokantrano na amin'ny fiangonana na amin'ny fiarahamonina, mijery ny zavatra rehetrarehetra dia aiza ilay fanjakan'Andriamanitra.
dia tsy alam-pana hoe alao ngotana sy tompo hoe avelao eo ihany. Ny teny grika entina ilazana hoe tsy farifary fantatrareo avy amin'ny teny hoe zizaniona dia eo tsika malala hoe aika ty voanadratsy ty tsy le zavatra voly fa moment où on sème de la zizanie ce soir dans la famille, dans l'église, dans la société. Dia nefa tsika ao anatin'ny fiarahamonina amin'ity les réseaux sociaux ty dia zao mamafy zizaniona zavatra tsy maro, zavatra diso zany a dia tsy ao le fanjaka. Tena zany teny aminao raha mbola hoe tsika zany ka ao an-tokantrano ao misy zavatra vaovao tsy maro na diso ka afafy dia zao zizaniona zany tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ary azo antoka fa hovery any amin'ny afo zany ndray androany. Ao izy mifangaroaro ao tsy maninona ary amin'izao fotoana izao mihitsy no ahafahantsika miova. Zizaniona izy rehefa atao inona zany ziza dia eo zany mila mitandrina amin'ny vanim-potoana enantsika amin'izao vao misy zavatra kely dia tonga dia en poste sur Snapchat, sur Messenger, sur nefa indraindray zavatra dia miteraka korotana. Zizany asan'le ratsy sy ao fa tsika manavaka zany raha mandray vaovao maheno vaovao marina ve. Nisy teny zay teneniko foana fa tonga atao tsaika izy amin'izao ora sy fotoana segondra zao dia averiko satria nahasoa dia tiako sarany. Tamin'ny papanay miteny an'izao zay telo mirahalahy mety efa renareo izy dia zay nay amin'ny paster telo mirahalahy zay mivavy efa nanambady daholo hoe zao anambady lisany zay fiteny veriko sara mihitsy dia ananjanaka dia mahagaga zay telo mirahalahy samy nanana zanaka anakiroa daholy, roa lahy le voalohany roa vavy za dia maty tamin'ny heritoniny roa vavy koa. Dia hiady reo zisy ohatran'ny rehetrarehetra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra misy disadisa kely foana. Dia ho avy ny anankiray hiteny hoe dada papa potsitra amin'ny masoko ilany dia kalma fotsiny asa tonga dia misendoatra hoe marta zany avy anao aty velesa fa andraso aloha sao dia le anankiray faharoa efa masony roa ny simba eo fiarahamonina misy atsika vo maheno zavatra mety marina le izy fahapahana zahono nefa zizaniona le izy tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Et je suis désolé, je suis encore une fois désolé. Si on vit encore de cette manière, on est out du royaume de Dieu. Ny tanjo zao fitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny mahavaovao mahafaly azy dia zao efa tonga ilay fotoana tsy hanavan'Andriamanitra ny vary sy ny tsiparifary dia hitenenany tompontsika hoe mpanompo mahatoky sady maso. Fa ahoana ary no avelan'ireo ny vary sy ny tsiparifary. I Romanina toko fahavalo Paoly apôstôly dia natakatra an'izany na dia eo ara le zizaniandra indray dia tsy anjarantsika ny manombotra azy avelao izy eo fa ataon'Andriamanitra miara-miasa ny zavatra rehetra. Zay le vaky teny faharoa teo sa voalohany faharoa hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa. Le dika teny zany tsy dia tena zay loatra ny dikany hoe raha miara-miasa ny zavatra rehetra dia ohatran'le zavatra rehetra zany miara-miasa eo dia ohatran'ny hoe sampy manana hery ao azy izy tela ny force en soi. Fa le zavatra rehetra na tsy parifary na zavatra mampalahelo na zavatra mampitomany ao amin'ny fiainanao na ao amin'ny tokantranonao na ao amin'ny fiangonana, le Seigneur sait très bien que c'est l'œuvre du mal qui a semé ça, mais il laisse pousser ensemble satria nahoana ampiarahany miara-miasa asoatsika. Ino no amola volany atsika raha esorintsika io dia zao tsy mitombo isika hainy tompo manalana ino atiano alaina satria izy mitondra an'izao zavatra rehetra fa matombo la miaraka ao le vary sy ny tsiparifary ninona mety endriny zany amin'ny tokantrano amin'ny fiangonana na amin'ny fiarahamonina dia zao avelan'Andriamanitra hiara-iasa asoatsika mampalahelo ndray mampitomana ndray mahakivina ndray fa zao ataon'Andriamanitra miara-miasa eo zany tsika eo amin'ireo vanim-potoana iainantsika amin'izao fanjakan'Andriamanitra efa ao zao
dia mila fahaiza manavaka izy fantatsika ny sosiny ratsy kanefa koa ny zavatra miseho amin'ny fiainatsika na aretiny zany na tsy fisiny zany na olany zany dia ain'Andriamanitra no mampiasa n'ireny ahasoatsika ampitombo atsika ny vahaolana tsy ny manala azy ny vahaolana dia ny mahay manavaka sy mahay manaiky ny fitondrany tompo zay ry havana no vaovao mafaly amin'izao alahady fahatelopolo ny volana jolay zao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika fahasoavana zany sarobidy zany nefa le fanjakan'Andriamanitra ho avy mbola miandry izany tsika ary mivavaka isan'andro mampandroso izany tsika mivelona ao anatin'izany tsika ary ny fomba hivelonana zany le zao fahaizantsika mahafantatra ny fetra fahaizantsika fampanota isika mitodika amin'ny tompo mangataka amin'ny fahaiza manavaka ary tsy miezaka manongotra lay tsy parifary ay ny tompo manongotra an'io ninina endrika io za zany tsy miteny hoe ianona tsy parifary tsy zay fa misy zahatra miseho ny fiainatsika dia n'Andriamanitra no manafaka an'io satria Andriamanitra no mampitombo ny fanjakany ao amintsika tsirairay avy dia ao ampiandrasana izany dia aoka isika ahatoky ny tompo aoka isika ametraka milaharam-pahamehana ho laharam-pahamehana ny fiainana ny teniny hatramin'izao ko mandrakizay amen.
Miaraka hitsangantsika anambara ny fanekempinoana izay raisantsika amin'ny kristianina rehetra. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindraka ao mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tongotsika ao, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana. Izy dia tsy miova masy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina ao, izy no nanambara ny fanahintsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaova-batisantsika rehetra ho tena iray. Fandresena ety mandresy izao tontolo izao teny fonontsika. Amen. Amen. Petraka isika. Sao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonana isika. Dia mbola mpifaliana trano ry havana no iarabanantsika amin'izao alahady fa 30 volana jolay 2024 izao. Dia mbola miaraba ihany koa ireo rehetra izay manaraka izao fanompivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra na ny YouTube zany na koa amin'ny alalan'ny Zoom. Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ny pasteur Jean-Nora Andrenandrasana isika nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana ary ihany koa nitondra ny hafatr'Andriamanitra ho antsika androany. Dia misaotra ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fanompom-pivavahana izao. Raha misy amintsika no samba ny vao tonga eto amin'ny Tafoex Marseille dia iangaviana izy mba hitsangana fa ho arabain'ny fiangonana. Dia hafaliana trano ry havana no iarabananareo tonga somatsara eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Fifaliana ny mahita havana, fifaliana ny mahita olona tonga miara-manotrana, miara-mivavaka toy izao. Dia Andriamanitra ilay raintsika izay nitantana andianareo mba ho tonga eto amin'ity toeran'ity izy no mbola omba sy hitantananareo atotosanareo izay rehetra nokasainareo nahatongavanareo teto. Dia mino sy mananteny izahay fa amin'ny fotoana rehetra izay maheto anareo na koa mbola hiverenanareo ihany koa raha sendra mandalo dia hiaraka eto foana isika. Dia aza misalasala fa mivoha anareo ny fiangonana fa tsy izina ity fa tranon'Andriamanitra Ray ilay ray ombonantsika atsika rehetra ity. Dia raha sitrakareo ao aorian'izao fanompivavahana izao dia izy eo amin'ny ekipany accueil anatona anareo andray ny coordonnées mba ahafahantsika mifanerasera. Misaotra tompoko, afaka mahazo toerana isika. Dia raha tsy diso dia tonga mifanotrana amintsika eto ny filoha national laïque Roland Ratiarson Mianakavy. Eny tompoko retsy izy retsy. Dia fifaliana ary tena fifaliana ho antsika ny mandray ny ray aman-dreny toy izao tonga mamangy antsika. Rehefa amin'ny fotoana izay andalovany dia miaraka amintsika eto foana izy. Mankasitraka indrindra tompoko ary tena faly izahay mahatsiaro hoe manana olona, manana ray aman-dreny tonga mamangy anay toy izao. Mankasitraka indrindra tompoko dia Andriamanitra ny anahafiery anareo mandrakariva amin'ny adidy sy ny andraikitra rehetra izay napetrany aminareo anirahany anareo ary ao anatin'ny vanim-potoana fialasasatra izao mino izay fa mba mankarivotra ihany koa ianareo ao anatin'izay miala sasatra dia mba azo izany fialan-tsasatra izany ihany koa hanovo hery
ary azo hery vaovao indray hiatrenareo adidy maro samihafa misaotra tompoko. Dia toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Toy ny mahazatra moa zany ny fiangonana dia manomboka hatrany amin'ny folo ora sasany ary efa fantatsika hoe misy ny fampitana ny fanompoavahana amin'ny alalan'ny Zoom sy ny YouTube. Dia ny travaux koa dia mitohy hatrany arak'izany isaky ny asabotsy amin'ny valo sasany ka hatramin'ny 4 ora. Ao anatin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra ihany koa sika izao no zany dia mba dia misy fiatoana kely ny fotoam-bavaka izay iarahana amin'ny sampana fifoazana isaky ny asabotsy izay iarahan'ny asa sy fampaherezana fa mifankahita indray sika amin'ny volana septambra fa 7 volana septambra indray zany no misy ny fotoana isaky ny asabotsy. Ny famerenan-kirany amafy kosa dia mitohy hatrany isaky ny asabotsy hariva ary ihany koa ny alahady ao aloha sy aorianan'ny fanompoam-pivavahana. Amin'ny sabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana août sy ny alahady fahatelo ambin'ny folo dia anjaran'ny SLK no miandraikitra ny fanadiovana ny manao ny liturgia ary koa mikarakara ny rafraîchissement. Dia reto avy ny daty tsara ho tadidy. Amin'ny fahaenina volana aogositra dia culte de l'hospitalité ka anjarantsika indray zany no mandeha makany amin'ny fiangonana ex village. No zany dia tsy misy ny fanompoam-pivavahana eto toerana amin'ny fotoana io fa any ex isika no mihaona. Alahady maraina amin'ny folo sasany amin'ny folo ora sasany no manomboka ny fanompoam-pivavahana toy ny eto ihany fa any ex isika. Dia manentana antsika ho tonga maro be any fa izay ilay maha-culte de l'hospitalité azy tamin'ny 2 volana ary zareo ny tonga ny fanotrona tamintsika ary izy ireo no mitarika ny fanompoam-pivavahana manontolo tamin'izany. Tsika indray no makany amin'ny zareo dia tsika no mitarika ny fanompoam-pivavahana manontolo dia aoka isika mba ho tonga maro. Ny fahasivon'ny volana septambra kosa dia misy ny hetsika 13e izay nataontsika hiatrehana ny asa sosialin'ny fiangonana. Ny asabotsy 9 septambra zany tontolo andro anatanterahana izany anehoana sy ampiratiana ny mahamalagasy ny ho tanterahana amin'izany dia aoka samy efa mandrika ny diarintsika ao anatin'izay. Ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra kosa dia isy ny fisaorana sy fankalazana an'Andriamanitra no ny fahatelopolo taona ny tandreman'ny pasteur Fahalimanana Rarindrato. Ny andinindininy dia ho azontsika amin'ny andalana eo ihany fa efa samy homana ho amin'izany isika tsirairay avy. Ny fahafito sy fahavalo ny volana oktobra kosa dia misy ny retraite ny fiangonana izay ho tanterahana any La Roque d'Enterron ka ny pension complète dia 43 € isan'olona. Ny asabotsy zany fa ny sabotsy atoandro kosa dia repas tiré du sac no ataontsika. Dia efa hiomana ao amin'izany isika tsirairay avy fa samy azo ny anjara ny tsirairay hatrany amin'ny zaza madinika indrindra ka hatrany lehibe. Misy ekipa avy ao amin'ny association pour l'accompagnement spirituel izay antsoina hoe Aspira no iandraikitra ny fampianarana sy ny animation amin'ireo andro ireo. Efa misokatra sady ny fisoratana anarana azontsika atao ny manantona ny ao amin'ny birao misoratra anarana ary mariana ihany koa fa afaka atao tsara ny mandoa ny sarandasy zany amin'ny alalan'ny chèque vacances ho antsika izay maniry hanao izany. Ny fahavalo amby roapolo ny volana oktobra kosa dia hetsika faharoa ho an'ny fiangonana zany ho famonona ny kitapo-mbolan'ny fiangonana ka amin'ity indray mandeha ity dia tonona no ataontsika. Izany hoe manao tonom-bola isika na karazana promesse de don dia izay no ataontsika. Ny animation kosa dia efa ao anatin'ny fikarakarana ao anatin'izany rehetra izany. Efa afaka zany tsika manao ny tonona manatona ny ekipa finance amin'izay mba hitahitantsika izay faniriantsika ho atao ao anatin'izay hetsika izay
azo ataony manao na isam-batan'olona na fianakaviana na izay mety amintsika rehetrarehetra ary tsy voafetra ny azontsika atolotra ao anatin'izany. Dia ho azontsika miandalana ihany koa ny fanomanana rehetrarehetra sy ny fandaminana fa izay zany efa azontsika atao efa afaka manatona ny ekipa finance sika manao ny tonony. Dia manaraka filazana mariazy efa nolazaina tamintsika teto alahady vitsivitsy izay filazana anankiray Madame et Monsieur Randriamaro, Madame et Monsieur Fortuné ont l'honneur de vous annoncer l'union de leurs enfants Arvoul et David le 15 août 2023 à 16h30 au domaine du Grand Béli à Rochefort du Gard. Ny tenin'Andriamanitra moa izay nosafidian'izy ireo dia là où est ton trésor, là sera ton cœur, selon Matthieu chapitre 6 verset 21. Dia hitondram-bavaka izany zanaky ny fiangonana izay manana fikasana tsara anorona tokantrano ho tsofon-drano ho tsofin'Andriamanitra rano izany isika. Ny filazana mariage manaraka ity kosa dia filazana faharoa. Et par-dessus toutes ces vertus, revêtez l'amour qui les lie tous ensemble dans une parfaite unité. Colossiens chapitre 3 verset 14. Madame Andriambala Charline, Madame Radzon Arvouni Arte Flalaine, Monsieur et Madame Randrianarville Michel ont le plaisir de vous convier à l'union de leurs petits-enfants et leurs enfants, Rouva Karine Radzon Arvouni et Nirina Jean-Luc Randrianarville, le samedi 12 août 2023 à l'église FPMA Aix-Marseille, 258 boulevard Romain Roland. Le culte sera à 17h30. Ny rina moa dia fatatsika tsara fa ao anatin'ny braon'ny fiangonana izy dia mitondram-bavaka azo roa koa isika mba ho totosa soamantsara izany fanamasinana ny fanambadiana izany. Ny manaraka kosa dia filazana teraka. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra, sitraka sy oby rakotony rainy, dia faly mampandrefa nahazo farasy 5 vavikely harena rakotony rainy, dia samy salama izy mianaka. Dia faly miarahaba ny sitraka sy oby ny fiangonana ny amin'ny nahazoana farasy 5, miarahaba ihany koa ny harena rakotony rainy, tonga soamantsara. Dia ny tompony omba sy hitay ny zaza sy ny ray aman-dreny. Taratasy fisaorana voaray. Ny fianakaviana Ramanatsozaky sy Jocelyne ary Adrien sy ireo mpiray-tampo aminy dia maneho fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra izay nidodidodina mangina pahery ary nitrotro am-bavaka tamin'ny namoizany ny reny malalany Rahely Arsoa. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo rehetra tompoko. Taratasy fisaorana manaraka. Matoki an Jehovah mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Oabolana toko 3 andiny 9. Izany teny izany ao amin'ny soratra masina noentinay fianakaviana Randriamanantsoa Olga isaorana ny fiangonana iray manontolo tamin'ny fampahirezana sy fitrotronan-bavaka anay tamin'ny fahorianany dona tamin'ny fianakaviana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Aorian'izao filazana raharaha izao kosa dia isy ny famangina manjo ny fianakaviana Rasolo Fondisa Janot mianakavy izay namoy ny anabavany. Dia efa miomana ho amin'izany isika rehetra. Ny vaovao kosa avy any ivelany avy amin'ny SVK Faritany, ny SVK Fatsatso dia manasantsika amin'ny kermesse izay karakarainy
ny asabotsy 7 septembre amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 9 ariva any Lyon ao amin'ny EPTM Vaux-en-Velin Lasoa. Dia efa miomanao amin'izany koa isika rehetra mba hifanotrona amin'ireo SVK ao amin'ny faritany. Dia toy izao indray ny rakitra izay voaraintsika tamin'ny 17 volana Jolay. Ny rakitra voalohany dia mitotaly 377 € et 10 centimes, ny voangona tamin'ny panier 212 € et 10 centimes ary ny panier connecté 165 €. Ny rakitra faharoa kosa mitotaly 275 € 70 centimes, ny voaray tamin'ny panier 145 € et 70, ny panier connecté kosa dia 130 €. Ny totalin'ny rakitra izay natolontsika zany tamin'ny 17 volana Jolay dia 652 € et 80 centimes. Apatsahivina trano isika zany ho an'izay vahiny tsy mahafantatra fa misy ny rakitra roa eto amin'ny fiangonana. Ny rakitra voalohany dia natokana ho an'ny fonctionnement, ny rakitra faharoa kosa dia ho an'ny PAE, izany hoe zany natao handoavana ny jiro sy ny rano, ny redevance isan-karazany sy ny taxe foncière ihany koa. Dia manana panier connecté ihany koa isika ho an'izay mampiasa carte bleue, dia azo atao tsara ny mampiasa ny carte bleue na paiement par téléphone. Ny misy diakona zany mitazona ny panier connecté ety anoloana, misy anankiroa izy ireo, ny anankiray tsy mifono zany dia mifandraika amin'ny rakitra voalohany, ilay mifono manga kosa dia mifandraika amin'ny rakitra faharoa. Ao anatin'izay ihany dia mampahafantatra antsika fa efa voalohantsika tamin'ny 17 volana Jolay ny redevance annuelle izay tokony alohantsika tany amin'ny diocèse, izay mitetina 9035 € et 54 centimes. Izany hoe io zany zao dia nalaintsika ao amin'ny rakitra faharoa izay ataontsika isaky ny alahady. Ny ekipa finance kosa dia vonina hatrany handray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Dia mampatsiahy hatrany isika fa misy ny banque alimentaire ny fiangonana ho antsika izay mila izany, aty amin'ny salikate no ahafahantsika maka izay mety ilaintsika ao amin'izany banque alimentaire izany, na raha sendra tsy hitantsika ny toerana misy azy dia afaka manantona ny tompon'andraikitra isika. Entanina ihany koa, entanina trany ary raisina tanandroa izay afaka manohana izany banque alimentaire izany. Dia izay indray ary ny vaovao isan-karazany, vaovao maro sy asa miandry eto amin'ny tafontsika, na dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra ary misaotra antsika ary mankasitraka antsika naharitra ny aina, dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo ho azy irery ihany ny voninahitra ho antsika rehetra izay akasitrahana kosa ny fiadanana. Milohan'ny anaovana vavaka trano dia manamafy ihany koa ary mitondra ny fisaorana fa vita somatsara tamin'ny herinandro ambony teo iny ny fiaonambeny ny mpitandrina mombambady amanjanaka teto anivon'ny FPMA zany, izay miamitombo tsy mitsamitombo hatrany ny manatrika satria natratra teo amin'ny 570 teo zay tamin'ity indray maka ity. Nafinaritra sady nahaliana ny fifampihofanana. Anisany andray anjara tamin'izany dia ny secrétaire général ny FPF zay tsy sofiana amintsika intsony satria namana akaiky Jean-Raymond Stoffacher, ary koa Basile Zomba zay taty Aix-en-Provence koa secrétaire général ny DEFAP. Dia teo ny fampizarana teo anivon'ny mpitandrina sy ny vady aman-janany ny tatitra dia ho alefa ao ariana ho antsika fa mampitondra sady ny fisaorana, satria izany ny tanteraka dia ny fandraisana anjara ny tafy tsirairay avy
Ary isaorana manokana hatrany mampitondra teny tsy za Jeannot X Marseille no miteny Andrianandrasina fa ny Brown FMM ny amin'ny fiaraha-miasa zay asehon'ny TAF X Marseille amin'izany FMM Brown FMM zany indrindraindrindra eo amin'ny fandaminana ny planina ny programme satria misy fivoriana foana ataon'ny FMM nefa tsy mifanitsaka novinanoviana amin'ny fiainan'ny TAF X Marseille zany dia mampitondra an'izany teny zany avy amin'ny Brown FMM izahay ao amin'ny Brown FMM asa masina zatra ataonareo vavaka trano angaman'izao raha tsy diso tsisy famangina zafady tonga fotoana anaovana ny famangina zany tsika dia angatana ny komity sy olona iroso ety amin'ny laona ary ny fianakaviana zay efa mipetraka ety amin'ny laona. ao ny lanitra tsara tokoa Vavaka isika tompo. Ry Tompo Andriamanitra tsara indrindra, ankehitriny izahay fiangonanao dia manoloana ireto fianakaviana ireto izay nilaozany havatiana. Hanatanteraka ny fifampaherezana izahay ankehitriny dia mangataka anao hialoha lalana izany ao am-pony izy ireo, hampionina sy hampahery, hampahatanjaka ny finoana izy ireo koa fa manana Jesosy Tompo efa nandresy ny fahafatesana izy ary ataonao manoatra noho ny mpandresy na dia eo aza ny fahoriana amin'izao fiainana izao dia Jesosy mahery ianao miasa ao anatin'ny fon'izy ireo ary mampitraka azy ireo. Tsy ny fahoriana Tompo no fifaliana fa ianao ilay Andriamanitra mahery no miasa ary dia misaotra anao izahay. Mangataka anao indrindra hanatrika azy ireo feno. Mangataka anao ry Tompo Andriamanitra eo hanome azy ireo ny fampiononana tsara indrindra izay ianao irery ihany no afaka manome izany. Ary dia matoky sy mino izahay fa efa mahalala ny hevitra hiheverana azy ireo ianao, dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza ho ianao, mba hananan'izy ireo fanantenana ny amin'ny farany. Dia ny fiadananao ry Jesosy Tompo ho ataonao amin'izy ireo mandrakariva. Amin'ny anaranao mpamonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ala tanteraka ny famangina isika mpiara-mitsangana fe. Azafady indrindra ry izy menakavy manoloana anareo ny fiangonana iray manontolo amin'izao voina miatra ny fianakaviana izao dia namoizana ny anabavy tany Tanindrazana. Eny rano fisarana na rano fitokoa no jerena dia mafy izany. Efa
Ireto ny fiangonana anatanteraka ny ilay teny hoe miarah ory amin'izay ory. Ka raha tonga eto izay ny sanatrin'izany, sy tonga meny feno na tonga kosa fa tonga kosa ampahery ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Jesosy ilay mpampionona izay fantatsika amin'ny maha-kristianantsika. Izy anie ampionona ny fianakaviana rehetra, na ny Ampitan-dranomasina na ny any an-tanindrazana. Koa mahay izy haminona tokoa ary ho lasan'izay ny ratsy rehetra azo ny sosokalahitra. Ary manaraka izany, araka ny fomba ny fiangonana ary fomba malagasy izay tsy hita izay maharatsy azy, dia indreto izahay manolotra ny fo-dranomaso kely avy amin'ny fiangonana sy ireo tapaka sy namana amin'izany, ka dia raiso fa kely ihany fa ny fo manolotra no be tokoa. Dia aza misosokalaitra ny tompoko ary dia ho lasa izay ny ratsy rehetra, fa ho fifaliana ihany kosa eo antsika amin'ny manaraka. Ny fiangonana rehetra moa dia izao manatrika anareo izao, ary ao ny mety afaka handray tanina rehefa vita izao fotoam-pahavaly izao. Nefa isika rehetra fiangonana izay manatrika eto ho mariky ny fiarahantsika ary mampionona reto fianakaviana reto, dia anangana ny tanantsika ankavanana ho mariky izany. Misaotra tompoko. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, vita ny famangina. Petraka ny fiangonana, petraka ny komity. Dia misaotra an'Andriamanitra isika afaka ny fampahery tao anatin'ny fahoriana, ary misaotra indrindra koa ireo loholona izay mikarakara trany izany famangina izany. Andraikiny moa izany eto amin'ny fiangonantsika mampahery ny famangina rehefa misy famanjoa, ary rehefa mangina koa rehefa misy marady na avy anatiny na ny any ivelany. Dia isaorana an'Andriamanitra ny ananantsika azy ireo indrindra izay taona maro be izay manao izany asa masina izany. Tonga mivavaka trano isika izao, tangatana ny Prions. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Merci de nous avoir réveillés ce matin, de nous avoir donné la vie, de nous avoir ramenés en ce lieu. Seigneur, merci encore aussi pour tes bienfaits quotidiens envers chacun de nous. Et nous te remercions particulièrement Seigneur pour l'acquisition de cette Église. Car sans ta grâce et sans ta bonté Seigneur, nous savons que nous n'aurons jamais pu la voir. Nous te remercions aussi pour les travaux qui ont déjà été effectués, pour la rénovation de ton Église. Bénis ceux qui viennent tous les samedis faire le travaux, Seigneur, pour que tu leur donnes la santé, la motivation, et pour tout ce qui reste à faire encore à venir, de donner à chacun, Seigneur, l'envie de poser sa pierre à l'édifice. Et enfin, nous remettons entre tes mains, Seigneur, pour le remboursement du prêt bancaire, pour
que nous ne nous inquiétions pas, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes et c'est toi qui pourvois. Et c'est en ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous faisons cette prière. Amen. Hanao ny rakim-pisaorantsika. Pitsanganana nanaovantsika ny tompo ny arena ho petraka isika tonga amin'ny fotoana izay anaovana vavaka fisaonana sy fangatahana milohan'ny amaranana ny fotoam-pivavahana.
dia mbola hivavaka asika tompoko. Dia sovitra amin'ity herinandro zavamaneno ity Jesosy satria tafavory eto amin'ny tranonao androany maraina Jesosy. Satria tamin'ity fitaovavana ity fitaovavaka izay vita soamasara ity, satria tamin'ny teny sy famihan-kerika izay raisiny teto. Vavaka koa izay ho an'ny namanay izay tsy afaka sy tsy tonga Jesosy zavela diso anjara amin'ny fahasoavanao izy eo. Vavaka koa izay ho an'izay tsy salama amin'izao fotoana Jesosy ianao ny hanasitrana. Tay koa Jesosy izay mitona fahapaharina amin'izao fotoana izao na mandalo fotoana sarotra, ianao ny hamparay an'izy eo. Dia tay koa Jesosy ity fiangonanao ity, ny komity, ny sampana Jesosy, ny projet rehetrarehetra amin'ny fiangonana izay ho atao. Tay koa izay mikarakara ny tranonao Jesosy. Dia vavaka koa izay ho an'ny mpitandrina Jesosy, no ny tahana azy. Dia mbola velom-pisaoranao koa izay raha afaka manana paster, fantatrao fa be dia be ny tafo izay tsy mbola manana an'izany. Eny ianao ny tompo ny zavatra rehetra sy izay rehetra ao aminy. Ko mampianara anay mba hanolotra ny tenanay ho anao. Omenay ny fomatoky ny fitondranao izay azonay mahafoy vola makarena sy fotoana ary esi-tanjaka ho fanohanana ny asa finazantsaranao. Be ny vokatra fa nimpiasa ny vitso ianao, ka mangataka amin'ny tompo ny vokatra, ko dia mangataka aminao zahay mba haniranao mpanompo sahaza ao amin'ny fiangonana. Batahory ny azaka ataon'ny fiangonana mandra-piavinao amboninahitra. Dia tay koa Jesosy ny tandrazanay Madagasikara, no ny mpitondra Jesosy amin'ny fahendrena Jesosy, ianao ny anjakan'ny fon'ny malagasy rehetra Jesosy. Tay koa ty firenena izay mandranay ity, no koa ny tahan'ny mpitondra ity Jesosy amin'ny fahendrena. Dia mbola apetraka ataonao koa ny herinandro izay ho avy ity. Dia faranana izay vavaka izany amin'ny vavaka nampianaranao manao hoe kanaiza ny an-danitra, ho amasinana aminao, tonga nay fanjakanao, atao nisy traponao, ety atany tahaka ny an-danitra. Omenay izay ho asazaranay, amamelana akay, tahaka namela sandelika taminay, aza mitorana fakapana, fa manafahana ny ratsy, anao fanjakana sy mahafinaritra mandrakizay. Amarana ny fitaom-pavantsika mampatsiafa misy fiarahana miala etaeta ao ivelany eo zany satria mafana ny andro. Na dia efa mahafinaritra raha atao amin'ny fiangonantsika amin'ny klima, taloha mafana tsemboka be mikopakopaka, isaorana ny tompo avokoa zany, izy ny manome izany. Dia farany amin'ny heriny amin'ny folo sasany any Aix, EPUDF Aix, isika mianakavy makany avokoa satria zareo tonga efa amatona ny maro nanaovantsika an'izay culte de l'hospitalité izay na tamintsika mbola tany amin'izareo aza. Dia mba anjarantsika indray zany no mitondra ny tenin'Andriamanitra, mitondra falery zareo rehefa mihira ny chorale, rehefa hira koa ny tanora hira koa any. Na anankiroa aza dia mihira fa tsy hoe na ray aza dia manao solo, ohatran'izany koa ny chorale. Dia fahasoavany zany tsika mamangy azy ireo, zareo somary efa mba zokinjokiny dia mba mila dynamisme, dia falery izy mahita an'ilay feo manga ny antokopira. Ny antokopira raha manga antitra mihitsy tsy hoe manga fotsiny. Tena miteny an'izany fa tamin'ny antokopira namangy ny gadra tany Halloween, dia hatramin'izao mbola maheno feo any amin'ny aumônerie hoe tena mahazo haim-panahy ilay gadra. Dia tsy hatrerentsika ny zatra hampanaoviny tompo antsika. Dia toy izany koa ny tanora voaingana zao ny fivorian'ny FPF teo dia hoe mba alefaso makany amin'ilay ilay tanora nareo reo amin'ilay gospel. Izay ny antosiantsika eto, sinon raha tsy manao izay tsika dia inona ny ilana azy fa dia tena isaorana ny tompo. Hitsangarantsika indray ny afatra sy ny tsodrano e, 9:30 ifirana fanampiny dia andimy voalohany. Oh
no afatra ho atsika ary a zay nampitondran'ny tompo tamin'ny alalan'ny apôstôly jaona ry malala ankehitriny dia efa zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho izay toentsika rahatr'izay fa fantatsika fa rehefa miseho izy dia ho tahaka azy isika ka ho hitantsika izy amin'ny tena maha-izy azy ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tanteraka tahaka an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est le déjà du royaume de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, enlève la gisanie, avoir l'esprit de discernement, comme lui-même est pur et sans défaut. Raisy nitsodany tononona amin'ny anaran'ny tompo ary Andriamanitra ny fiadanana ny anamasina anareo manontolo ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fihevian'ilay fanjaka an'Andriamanitra ho avy amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anatanteraka izany. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manomponotompo. Dia mirary herinandro sambatra itsika rehetra.